fandraisana ho mpandray fanasany tompo reto afatsika katekomena 5 mianada isika riavana tsara ny manazava amintsika fa raha 9 izy ireo teo ampanomanana dia 5 no otrontsika amin'ity an'ity ny fa 9 farany hitantsika ao amin'ny fandaharana moa dia isaoran'Andriamanitra fa noho ny asa mandraharaha dia lasa any ampitan-dranomasina ary dia fanampitaina amin'ny fiangonana any amin'ny firenena andianany izao fanoratena masina izay nataony taty an-tanindrazana izao koa dia fifaliana ho antsika arak'izany ny mitantana izao fanompopovavahana andraisana ho mpandray azy 5 mianada izao ao ka hitsangana eo amin'ny toerana misy anareo ianareo riavana ao amin'ny tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa sy ny fitondrany ny fiangonana dia fifaliana ho antsika anio ny andray reto olomonjena anampin'ny tompo isan'andro ho isan'ny fiangonana ireto vavolobe ny fanikeny reto olona ireto ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona raha teo amin'ny fahatsiarovana anaovao indray koa nefa ny antsona sy nandraisana antsika fiangonana aokary isika ampiray ny fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny andraisana ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy iombona amin'ny fanasana masina efa nampianarana ny fotom-pinoana kristiana araka ny soratra masina izy ireo ary manatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa hivavaka isika ry iray mandrakizay io misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay sitrakao mantsy nanome toky anay fa niteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoa ny fitiavana anatonanao Andriamanitra tsara sy mahatoky io ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao ka nangataka ny irotsan'ny fahasoavana ho aminy nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorana dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany ry tompo mba hienory ny vavaka rehefa miakatra eo aminao azy ireo raisikoa izay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany ho azy ene ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen hoy ny tompo izaho no mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia havery azy ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia azo zany fa inona moa no sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa very ny ainy ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy fa na iza no hanao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra dia izy ny rahalahako sy anabaviko ary reniko ary amin'izany nazovy anaika eo anatrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra nazovy andaha eo anatrehan'ny olona dia loavy kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra ankehitriny mangataka anareo izahay mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo isany voalohany ianareo fa mino an'Andriamanitra paharentsika sady raintsika ny an-danitra izay tiantsika ka nanome an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana maty sy nitsangana tamin'ny maty hamonjy antsika mino an'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo moa ianareo fa manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa
izay nandraisanareo ny fanomezana ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy ankatony sitrapony ary atsiaro fa ny vavaka, ny famakina ny baiboly, famonjena fanompovavana sy fanasana masina dia didy sady tombotsoan'ny mino. Aoka ary androso amin'ny fanambarana mpabe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo hatrehan'ireto vavolombena ireto ianareo. Noho izany fanekena nataonareo toy izany ary dia araka ny fanonana ny anaranareo avy no ifandimbiasanareo andohalika eo alohan'ny latabatra masina mba hanaovana ny fametrahan-tanana hanamariana ny fandraisanareo ho mpandray ny fanasany eto. Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina hampitoetra anao. Amen. Mifakazana suya ianao dia hiakana fa izany ny soa aminao. Amen. Sambana tanora kristiana mazoka. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Karazana taotra ny fahatarana na fahasinana
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ary dia nasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo Andriamanitra raitoto izay niantsanao hiala tamin'maiza ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Misal Jehovah tanai asal cakap misal nama Amen. Salam sejahtera. Dan sumber dinasiwa. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo ary Andriamanitra raitoto izay niantso anao hiala tamin'maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo ary Andriamanitra raitoto izay niantsanao hiala tamin'maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Andriamanitra pampiray dia fikirkan sembah atau tunggu saya pampiray Amen sampai pada sarasi estekasi. Banyak berdiri terima sunat ya. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ary anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo dia Andriamanitra raitoto izay efa niantsanao hiala tamin'maiza ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa ho isan'ny mpandray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana masina ary Andriamanitra raitoto izay niantsanao hiala tamin'maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Pada nama
Eny fanandrana izy dia mbola hiatrany araka ny taon-drato. Amen. Sampanantsika amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo ary Andriamanitra raitsoa izay efa niantso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitandrina Jehova dia namaray ka manafaka tahotra rehetra. Amen. Sampanampanasy. Bonita mandação. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo ary Andriamanitra raitsoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Indro Andriamanitra ny famonjenay dia tsika mahatsimbara azy fa tsy voalohany rehetra dia raha fa efa famonjenay izy. Amen. Sampanasy Miasu lalaku terkami. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo ary Andriamanitra raitsoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ary hanasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raitsoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Misalnya Yesus Kristus itu sejauh saya membayar panatuan manusia kalau tidak mau mampu. Amin. Sampai nasi budaya. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy hanasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo ary Andriamanitra raitsoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga hatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen.
amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ary anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao ho isamomba ny tenan'i Kristy ary anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ilay Andriamanitra iray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Atreriavana ny fandraisana ireo vatsika ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ndeha hisaotra an'Andriamanitra isika hiara-hitsangana hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotranao zahay no ity ora nomenao iainanay eto anatrehanao ity, apetraka eo an-tananao ray, ireto mpanomponao ireto, izay vao avy nanamafy hampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy, koa namaly izany antsonao izany izy, tahio ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aharetany amin'izany no ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy anatona latabatra ao masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny fonony, tsy azo zongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Mivavaka aminao izahay Tompo, mba omeo anay rehetra koa miandroso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjana ny fanjakana mandrakizay efa nampanatenainao ho an'ny zanakao. Eno izahay riray ny famondram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, hady mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Hanao ny hira efa nomaniny kosa ny mpandray fanasan'ny tompo andiany miandry ny tompo.
Ry mpandray ny fanasan'ny tompo vaovao tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny sariboninahitrao mitombo amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitr'Andriamanitra raintsika mahereza amin'ny tompo amin'ny heri ny faherezana. Amen. Ditiko dia ho velony ianao ary tandremitony anak'Andriamaso ny lalako. Riavana malalo amin'ny tompo, ampitombonao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsoto sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nahatotoza soamantsara ny fandraisana ny katekomène nandia miandro ny tompo. Ho tonga pray latabatra aminy manomboka anio. Isaorana satria tsy isika no mifidy azy fa izy no nifidy atsika. Isaorana eram-poeran-tsaina ny mpitandrina eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana, ny farimbona teo amin'ny fitaisananay, ny mpitandrina Andrianimanana Miarisoa, ny mpitandrina Mpizahatsara Elimanantena Fabrice. Tsy ho adinonay ihany koa ny mpitandrina ny sotro ronono Ramaolo Miasolofo. Zava-dehibe tokoa raha ny fampiarahana sy ny fitaizana nomenareo ka tsy ho avelanay raraka an-tany. Isaorana eto koa ny diakona tompon'andraikitra, ny taiza ka nahatratrarana izao dingana izao. Tsy ho adino koa ny misaotra sy mankasitraka anareo ray aman-dreny mpiantoka tamin'ny vavaka sy fanohanana nomenareo. Ary misaotra sy mankasitraka ny fiangonana manontolo ny amin'ny fanohanana rehetra, indrindra ny vavaka nasandratrareo. Manome toky izahay fa tsy anjara kilom-biandoha fa hijoro ho fahavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny toerana rehetra misy anay. Ho marika ny fifalianay dia manolotra izahay ho an'ny fiangonana 5 millions d'ariary ho an'ny fiangonana ho fampitaovana ny sonorisation. Eto dia miantso anareo tanora mbola tsy voaray katekomène ka 12 taona miakatra mba hiditra katekomène. Anampy anareo bebe kokoa amin'ny fiainana sy anazavanareo izy ireo. Hoy ny Romanina 12:12 amin'ny anaran'ny tompo. Koa izany mangataka anareo aho rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hanolotra anareo, hanolora anareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Dia fanompoam-panay mety ataonareo izany.
amen. Izao dia mangataka ny ampanajana ny pasteur Miarso sy pasteur Fabrice mba hidiny eto amin'ny altara izahay. Arak'izany pasteur dia faly izahay manolotra fankasitrahana ho anareo ka mahereza hatrany amin'ny asan'ny Tompo fa izy hamafiery anareo. Koa nefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anie voninahitra. Amen. Eny ary havana voalohany tena dia misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny fahasoavany izay arotsany tsy tapaka ho an'ny fiangonana amin'izay azahoana mbola mandray mpandray ny fanasan'ny Tompo vaovao ho isan'ny fiangonana indray. Dia miaraba anareo 520 mianadahy omban'ireo fianakaviana ray aman-dreny ray tapo nomen'Andriamanitra izany fahasoavana manokana izany araka ny teny izay napetraka taminareo. Andriamanitra ilay niantso anareo hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagagany ampiorina sy ampitoetra anareo. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, tsy izy ireo ihany no miandry ny Tompo fa isika fiangonana manontolo. Ny fiandrasana ny Tompo dia ifotorantsika ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Voasoratra ao amin'ny Baiboly manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mareta koa ianareo mampahereza ny fonareo efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Jakoba 5:5. Isika rehetra dia samy miandry ny Tompo tokoa ary amin'izao Pentekosta izao dia raiso ny fanahy masina hanavao indray ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ao anatintsika mba haretantsika amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny Tompo. Raha ho avy izy dia isan'izay anana anjara miaraka amin'ny isika. Mivavaka manokana ho anareo andiany miandry ny Tompo, mivavaka indrindra ho anareo zandry hanaraka aoriana, ary eto dia manamafy ny tenin'ny mpitondra fitenenana avy amin'ny mpandray fanasan'ny Tompo andiany miandry ny Tompo ho antsika tsy ny tanora ihany mihoatra ny 520 taona fa ireo ray aman-dreny indrindra koa dia miantso antsika hamaly ny antson'ny Tompo mba hanolo tena ho katekomenina. Izao indrindra no tena idirana amin'izany ry havana. Ny vanim-potoana sarotra sy manahirana iarahantsika miaina dia anosika antsika manolo tena ho an'ny Tompo ilay loharano ny fiadanana. Amin'ny alahadin'ny Trinité dia mandray antsika mpifaliana ny fiangonana ny alalan'ny mpitandrina mianadahy sy ireo voamiera ny katekomenina anomboka izany taom-pianana izany anampy ireo efa eo amperiny. Hiazakazaka isika tsy ho sasatra, andeha isika tsy ho reraka. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra any amin'ny fanomezana izay natolotrareo, ny Tompo any hanome koa izay sahaza ho antsika tsirairay avy. Amen.